Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Izay mitandrina ny didy no mitoetra amin'ny fitiavana. Izay mitandrina ny didy no mitoetra amin'ny fitiavana. Izany no ambaran'ny mofinainantsika anio, filazany tsara araka ny Jaona 5:20, ny 5:9 hatramin'ny 9:20. Vakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: tahaka ny nitiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didin'ny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavana. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao anatinareo ny fifaliako, ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no didiko, dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompy intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba hahareta ny vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako, na inona na inona. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izay mitandrina ny didy no mitoetra amin'ny fitiavana. Misy lesona lehibe ampitain'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianany ary ho arahan'ny fiangonana rehetra aty aoriana. Lesona mahakasika ny fifandraisana akaiky, ny fifandraisana lalina, ny fifandraisana po teo amin'ny Jesoa sy ireo mpianatra ireo. Rehefa avy nampianatra ny fifandraisan'ny Tompo sy ny mpianany tamin'ny alalan'ilay fanoharana ny amin'ny voaloboka Jesoa, dia miroso ho amin'ny fampiarana kokoa eto ankehitriny, dia ambara fa ao amin'ny fitandremana ny didy no misy ny fiorenam-paka na ny fitoerana amin'ny fitiavana. Ny fatra-panaraka ny didy no tonga afaka miaina amin'ny fitiavana, raha ny lesona izay ampitain'i Jesoa eto. Misy ohatra azo alain-tahaka lehibe mantsy ampitain'i Jesosy Kristy eto, dia ny nitandremany ny didin'ny rainy, ny ahatonga azy ety ambonin'ny tany dia didin'Andriamanitra, baikon'Andriamanitra no naniraka azy ety amin'izao tontolo izao. Fa rehefa nankatoa izany didy izany Jesosy Kristy dia tonga fitiavana izany, ary dia hitantsika eto mihitsy ny hadirin'ilay fitiavana, fa ambarany mihitsy fa fitiavana manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Izany fitiavana lehibe loatra izany no miteraka fifaliana eo amin'ny rotota, na eo amin'Andriamanitra an-daniny, na eo amin'ny mpianany ankilany. Izany mahatonga an'i Jesosy hiteny manao hoe: izany zavatra izany no efa nolazaiko taminareo mba ao aminareo ny fifaliako, ka ho tanteraka ny fifalianareo.
sady fifalian'izy Andriamanitra no fifaliantsika ny miaina amin'izany fitiavana izany. Dia indro tsy atao hoe mpanompo intsony fa nahazo sata vaovao ka azo antsoina ndray koa hoe sakaiza. Le teny hoe sakaiza eto ilay teny amin'ny teny fototra dia le hoe akolitos, nahazoantsika ny teny frantsay hoe akolita, le olona zay mpiombon'aina fatratra, ireo zay afaka miray fomba sy fanao, miray petsapetsaka hoy ny fitenitsika, tena tonga mifanakaiky amin'ilay Andriamanitra zay nankatoavina ny mpino rehefa miaina ny didiny. Eto ary dia antsony mihitsy fa olom-boafidy iraka manokana ny rahan'izy Andriamanitra. Misy diatanan'izy Andriamanitra mihitsy ilay fifidianana, ka nitenenana fa tsy anareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo. Riavako malala ao amin'ny Tompo, rehefa mandinika tsara ity perikopa ity tsika dia mahita fa tsy lesona teoria fotsiny ny an'i Jesosy Kristy, fa tena fampiarana pratika mihitsy, ka natombony teo amin'ny tenany aloha ny fahatanterahana sy ny fahamarinan'izany lesona izany. Izy no efa nankatoa ny baikondrainy, izy no efa nankatoa ny didy, tonga izy tsy handrava fa hanatanteraka, dia izy no nanaiky ny fahatongavana nofo. Dia izany fahatongavan'i Kristy nofo izany no tonga fitiavana ho an'izao tontolo izao, ka nahatonga antsika hahatsiaro fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana. Riavako malala, tsy mangeja, tsy manery, tsy mampiemotra ny fankatoavana sy ny fanarahana ny didin'Andriamanitra. Mifanohatra amin'izany ary manafaka mamelona fitiavana. Rehefa tena mankatoa ny didin'Andriamanitra ianao dia zary lasa misy fitiavana tafatoetra. Filazany azy eto moa dia hoe mitoetra amin'ny fitiavako, tomoera amin'ny fitiavako, izany hoe mihorom-paka tsara, manana fototra tsy azo hozongozonina, tsy azo hetsehina, miraikitra amin'ny tany tsara ny fitiavana rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra isika. Ndeha ary zato izy riavako malala, aoka ho mpakatoa ny teny isika, ka tonga antsika hiaina ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fitiavana, fitiavana tsy terena, fitiavana tsy vozonana, fitiavana tsy mila tambiny, tsy mila karamaina ianao manao ny asan'Andriamanitra etsy sy aroa, tsy mila tambiny na valim-pity na fitadiavana laza, tombotsoa, na mila onerana ny laninao na ny fotoana na ny vola aman-karena na ny fahaiza-mampalalana rehefa manompo an'Andriamanitra ianao, satria ny fitiavana no mibaiko anao tahaka ny fitiavan'i Kristy, izay tsy mitaky na inona tamiko na taminao, fa dia tonga izy nanatanteraka ny baikondrainy, ny didin'Andriamanitra dia notanterahany tamin'ny fitiavana izany. Izany firaisana eo amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany izany no tiany mba hiorina tsara ho amiko sy ao aminao, ahatonga antsika hiaina ny fitiavana. Dia ho mpanompo mahatoky ahatoky amin'ny kely, afaka ho tendrena amin'ny be raha teo ihany koa. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra, lehibe loatra ny fitiavanao, fitiavana mankatoa ny didy, fitiavana mitandrina ny tenin'ny ray, tenin'Andriamanitra. Raha tsy izany dia tsy ho tanteraka ny famonjena, ary dia tsy nahazo anjara avy tamin'izany akory izay. Misaotra raha io, fa ankehitriny dia manonona eto anatrehanao izahay ny vavakay, vavaka manokana
ho an'ireo tsy misy mpiahy, ireo tsy manana ray aman-dreny, ireo tsy misy mpiantra, ireo izay miady rery ho amin'ny fiainana, ireo izay tsy manan-kavana, ireo izay voatositosika sy voailiky ny fiarahamonina, ireo izay ory, manjenjena, ireo izay manana fahasembanana, ireo izay manana ny tsy fahatomombanana rehetra amin'ny fiainana. Ianao Andriamanitro no Andriamanitro ny nofo rehetra, ray ny mino rehetra rahateo, dia aminao no ametrahanay azy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay. Amen.